Salama dole. No famakafakana ni zava-misy a Madagasikara amizao fotoana zao torohevitra sy ny milaza ny ango-baovao zay hita mandehandeha zany tantara aminareo. Ny zavatra tena hafa indrindra amin'ity tolona ty zany hatramin'ny sy ny tolona tao Madagasikara sy ny fiovana fitondrana dia tamin'ity fotoana ty dia ny Frantsay no naongana. Tsy hoe Frantsay mizaka zoperen'ny any Rajoelina no ilazako an'izay fa Frantsay nametraka ny Rajoelina teo. Ny Frantsay no nanongana ny Ravalomanana, Frantsay no monté de toutes pièces iny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 iny. De atratany amin'ny andro latseraka moa zany raha vao nisy tsy fanekena ny accord de coopération de fa afo Frantsay koa manongana. De vao tery manaraka Frantsay foana sy marionnette Frantsay foana ny filoha mipetraka eo hatrany amin'ny tsiranana. Namonona mpianatra any amin'ny 400 tsakitsaky zato arivo iny. Satria mpianatra tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2070 efa natsapa hoe tsisy dika le fahaleovan-tena fa la France ihany no baiko ny filohantsika. Zay natonga ny fidinana an-dalambe tamin'ny 2070 fa de valin'izay de hécatombe, famonona massacre. Ka hatramin'izay de ny Frantsay foana no manongana de mametraka filoha marionnette Frantsay fa tamin'ity fotoana ty indray mitoraka ty ary tsy napoza Frantsay mihitsy fa Frantsay no voadaka eto ty. Ka zay zava-dehibe tokony tazominareo indrindra nareo andray inona moa zany andray toerana amin'ny fitorana vaovao io atao anatin'ny saina fa tamin'ity indray mitoraka ty de ny Frantsay no nidakana naongana fa tsy Frantsay no manongana. Zay zany le izy. De inona moa mitsipatsipaka de mitsipatsipaka ny Frantsay amizao io ahoana ny fomba ikapotenan'io ka alohan'ny investiture ny colonel Michael Rapitso de mbola tsy fantatra sy zavatra mandalo fa misy feo mandeha hoe misy conteneur anakefatra zany feno vola ny alavian'ny Tomasina de tsy treo conteneur reo amizao hoe la 16 na la 16 de tsy ho aty voalavo kibokoa ny olona inona moa zany ampiasain'ny Frantsay anakoatan'io ka ho anareo zay anatony Frantsay na miny Frantsay vola na sodoain'ny Frantsay de mietrereta fa zao no andro mety azahoantsika fahaleovan-tena tsisy afa-tsy zao. Fa raha mbola manaiky tabatamazina vola kely à gauche à droite reo de zay nataony. Ahoana moa reto hoe tsika gasy fe de tsy afaka hitovy amin'ny Maurice io akaiky io na Seychelles io akaiky io. Tsika ve tsy hoavita ny vitan'ny Mauriciana fa ny mahasamihafa ny zareo ny Mauriciana sy ny Seychellois amitsika tsy ny atodo. Raha atodo zany samy manana samy mahay mitovy ny intelligence mitovy ny angedany atodo fa manino zareo ny tafavaoko iny tsika tsy satria ny adala-patitsika amin'ity fangalarana ty kely ty fisarazarana ty zay foana no mahafaty atsika ary mahafaty atsika hatramin'ny farany raha tsy miozy zavatra zay omena vola kely ty kely omena kely jerenareo tsara ny inona moa zany position ny Mauriciana amin'ny Ravatomanga ao a Maurice amizao fotoana zao de profony Mauriciana aminareo mihitsy hoe zay tsy azonareo ino moa zany mandeha amin'ny rariny ny firenena ty aminay misy ny lalàna fa tsy hoe Ravatomanga miala avy any amin'ny jet privé vola amina 4 milliards moa ny Ravatomanga tsy milliards vola gasy fa amina ino moa zany dollara mihitsy miaraka amin'ny jet privé izy avy eo fa tsisy azony Ravatomanga tsetsefana vola ireo ao a Maurice ao. Tsisy azony atao tezitra be le premier ministre ahoana zany tsy courant hoe misy miaterir fa mety olona vitsivitsy zany no ohatra ny nahazo vola na ahoana ny fika natongavany Ravatomanga tao olona vitsivitsy mety olona tsy de ambony na ohatra zany fa ny olona nandray any Ravatomanga tao zany de olona anakefatra anakoroa izy moa ny zanaky Ravatomanga sy ny vadiny de Mauriciana anakoroa de reo anakoroa Mauriciana reo de fa voatazony reo
de ninina zavatra vatomanga ny mieritreritra fa ohatra ny Madagasikara hoe afaka mipa afaka miverina afaka mitatitra zavatra mivoaka ny ivelany afaka manondrana volamena afaka manondra bois de rose afaka manao zay tiana taona mandeha jet privé miditra sy mivoaka iverina vatomanga fa azo atao zany no Maurice fa niany tsy azo atao zany fa tonga de immobiliser la de alohany ahitana ny maro de eo la zany tsy afaka mihetsika la de aiza am'izay ny dossier makasika ny tiranga ty nefa raha tokony izy sura fa raha vatomanga manana vola a Maurice am compte offshore a Maurice zany hoe ny volany PDB zany alefany à gauche à droite de tsy maintsy misy ao de raha hitanareo fa nisy famprarahana tamin'ny ino fiaraha-miasa tamin'ny prime ministre Mauriciana taloha vezivezy eo business raha ohatra business ny tadiavin'ny Mauriciana de raha vatomanga no resahany amin'ny zavatra rehetra mandalo fa zao rehefa hoe lalàna de tsy manaiky an'izany izy fa de tena eo la na milliardaire la nizy la mafy mily la fa eo zay no masamihafa atsika fa raha tsika gasy io le retsy vola tsy ampy 4 millions kory de avelany gasy andeha iny raha vatomanga iny tsy zavatra tsy atao ka zao tsika manana occasion mba iovana am'izay toetsaina zay le tikely zay any mataraiky atsika par rapport amin'ny Seychelles sy Maurice zay any tsy safatsy zay de ny zavatra mety ananatsika chance am'izay fiovana zay de tsy fiarahana amin'ny la France satria la France eo de tena latsaka akaterena izy eo latsaka akaterena nametraka ny andro rajoelina ty de tsy ena fa tena tsy tiany olona tsona andro rajoelina de la France no exfiltré ny andro rajoelina anala ny andro rajoelina tao amin'ny Madagasikara de hoe nalaina tamin'ny avion militaire voalohany ingérence en pays étranger ingérence tsapatsapahanao Madagasikara pays souverain état Madagasikara fa tsy département français ary tsy an'ny frantsay ny Madagasikara fa hitreto frantsay ho anazy zay tiany ataony amin'io de avion militaire frantsay de mipetraka a Madagasikara inadmissible zany nareo mijery ny inona moa zany ny commentaire ny africaine sy ny frantsay makasika io zavatra io de gaga nareo testa be dolodolo ny africaine fa la France mietritra izy i Macron mietritra ny tenany izy so frantsay be de be testa mafy hoe vola mpanjakana frantsay ve no anavotan'ny Macron criminel io andro rajoelina io anunanimité mihitsy ny eran'izao tontolo zao milaza fa andro rajoelina io olona mpangalatra mpamadika tanindrazana mpanao dictature tsy mirespecte droit de l'homme zay anonimité tsy resaka tena zay andro rajoelina kanefa io olona tompori nanao zavatra tsy manjary Madagasikara io de tokony irandra compte amin'ny malagasy tokony irandra compte amin'ny zavatra raha tsy manjary rehetra nataony tokony hijanonao anaovana zay malagasy zay tsy naovana azy tsy maintsy mirandra compte ho aza ny volany rehetrrehetra sy ny rehetra de ny frantsay ndrevy ozy izy no ampitsoka anio olona tompori io olona corrompu sa dictateur io zay ny resaka mandeha any de ny militaire frantsay amin'ny pejiny de tena lalo be milaza fa hoe misy frantsay nanompo ny la France Jean-Philippe Philippe François sy Paul Rafaloarana c'est Saint-Syrien reo olo reo izy le colonel Philippe François reo olo reo izy de tena hoe nanompo firenena loyauté ambany faneva niasa ho an'ny la France la France naniraka ny zareo tany de zao izy de tena aleon'ny la France misauve any andro rajoelina zay olona maniny toy zay nanavitra andreo bandy reo maramila frantsay anakiro reo zany de tena tsisy resaka mihitsy la France mikasika izy loa nihitra ny fotoana nigadrany zareo tany efa telo taona fantatra ve fa tsy rariny nina nagatranandreo bandy reo tsy rariny fa tena hoe commenté famorona dossier de misy rapport ny ino zany Amnesty International sy rapport ny ONU hoe tortureny iza moa iry Ravatomanga tany amin'ny prison tany Mitsefay iza moa i Paul Rafanoarana torture na prison ino zany tsy haiko 4 mètres carrés de tsy mahazo mamangy ny avany anaty maizina sakafo tsisy tena hoe zany tena ny ino moa zany
nanao fanambalana iran-tany ny ONU sy ny Amnesty International hoe tokony avoaka io Philippe Lafaromarana io. De frantsay io modikodina fotsiny nefa de frantsay reo nefa frantsay miseho milahy hoe la France ne laisse jamais ses compatriotes comme ça naza zany fa tsy manavitra foana la France fa ty tsy navotany satria na ny antony satria be de be ny intérêt frantsay amin'ny fipetrahany Rajoelina leo be de be ny intérêt frantsay de aleny frantsay mijery ny intérêt toy zay hoe un humain ny traitement ny ina moa zany Philippe François sy Paul Lafanoirana de tena hoe manaiky ny sitrapony Ravatomanga sy Andry Rajoelina frantsay aleo manaiky an'izay zavatra zay de tena frantsay zany tena mampiseho mihitsy tsy hoe mampiseho zany fa hita be mihitsy hoe tsy manjary milaza fa pays de droit de l'homme pays ina moa zany tsy haiko civilisé biana nefa de frantsay sary frantsay nanary an'ireo frantsay anankiroa reo mba ikolokolona ny izy moa Andry Rajoelina satria point clé ka izy io mantsy n'olantsika gasy de tsika point stratégique sady manan-karena zay n'olantsika gasy point stratégique zany fipetrahantsika eo amin'ny canal de Mozambique eo de misy ny îles éparses de iny nefa ny passage na pétrolier passage na bateau de marchandise passage na zavatra be be mandalo amin'iny de la France te hanana position stratégique afara contrôler le zavatra rehetra io de zay mahatonga anazy tsy mamela ny îles éparses ao Madagascar de zay mahatonga anazy tsy mamela Madagascar mihitsy satria anazy io na de fa very ara ny firenena sasany tany Afrique fa Madagascar tsy avelany la France mihitsy satria ilainy io eo ny intérêt frantsay amin'ny entreprise frantsay sy ny rehetrarehetra sy ny fangorona-karena atao frantsay Madagascar fa eo koa ny intérêt géopolitique international misy ny bloc de l'Est ohatra ny Russie sy Chine na Iran na ohatr'izany tsy haiko Inde na anatiny aty de misy bloc de occidental de tady idiran'ny sinoa sy ny sovietika zany ny sovietika moa zany fa Russie zany Madagascar satria matière première ny terre rare Madagascar ny volamena ny cobalt ny nickel ady amin'ny matière première am'izao fotoana zao de tady hiditra reo de raha ohatra zany ka ongotana le président napetraky frantsay de mety tafiditra olo reo de zay mahatonga azy hoe manao tsipaky ny mialaina tsy afahany teo nefa izy iny de voataky izy iny de Macron zany zao de tena tsisy ady zantsony eran'izao tontolo zao hoe ianao milaza fa pays démocratique milaza fa pays de droit de l'homme milaza fa pays manaja ny ina moa zany ny droit de l'homme sy rehetrarehetra nefa zay vao ataonao criminel ana Madagascar no exfiltrenao en français zay ny zavatra mitranga eto de tena marina so tena marina zany fa araky ny eritreritiny olona sasany de Andry Rajoelina tsy nandeha amin'iny akory ny tena marina tsy nandeha tamin'ny avion militaire iny otifika fotsiny nanexfiltrena de nalefa ny sasany tena Maurice sasany tena hoe tany la Réunion de aveo vao lasa nandeha jet privé any Dubai fa mety marina amin'io zany Rajoelina ao amin'ny sous-sol ny ambassade de France am'izao fotoana zao amin'ny sous-sol ny ambassade de France de miandry zay fomba amoanana azy eo to miplanche reo to hoe conteneur asina ino moa zany climatisé de misy oxygène afahany mirespirer de iny conteneur iny tsy aizy namoaniny iny na ny vaty na aiza fa tandrina be ry zany am'izao fa iny le hoe avion militaire naka ny Andry Rajoelina io to mety fika fotsiny iny zany fa en tout cas na fika na tsy fika fa le fidiran'ny la France am'le affaire de tena miteraka resa be ran'izao tontolo zao ary animba tanteraka ny fifandraisan'ny la France sy ny gasy koa jereko ny commentaire ny gasy tena tezitra be amin'ny la France hoe ina moa idiran'ny la France amin'ny zavatra io hoe Madagascar pays souverain manana souveraineté manana maizaiza de avion français ve de afaka militaire français ve afaka miatehira fotsiny Madagascar nefa tokony izy tokony hoe azony gasy ataony fotran'iny avion iny satria violation de l'espace aérien d'un pays azo to mihitsy mititro iny sy misaisirany iny fa zay mifandehan'izy ka raha amiko manokana zany occasion be am'izao no hoe ananatsika fahaleovatena am'izay tsy baikolona la France tsy ataony la France zay tiany atao
zay fotsiny nge zay fotsiny de mahavitra atsika tsika ave moa de bady noho ny Mauriciana na ny Seychellois za mipetraka atao la Réunion 3 taona fa tena reo créole reo tena bato ary raha ino moa zany nanareo maheno feo la Réunion ny ankizy gasy ony mahay matematika be any ampianarana gagana mihitsy ny ankizy gasy ny ampianarana la Réunion any fa mahay matematika be de zanako moa zany anatiny afa tena zany mihitsy hoe ay fa zany ara niana tamin'ireo créole reo fa bady reo tena bady reo na zavatra marina any te fa tsisy hoe fanambanina na semolazo zavatra marina zany bady be reo créole reo na ny tantarany anaty tsy fantany efa 200 ans tantarandreo tsy fantany akory hoe d'origine malagasy reo zareo reo tsy fantany akory ny sasany tsy mieritreritra an'izany mihitsy hoe grammaire ny any ange reo ambanibaniny reo de tsika ambanibaniny izy moa ny créole ohatra ny taitsika any la Réunion ohatra ny taitsika any Maurice anaovanjareo anazy sy ina ny antony satria le mpitondra atsika mpitondra maniny amaniny daholo mangalatra de miservira la France mangalatra de miservira la France ka zao tokony iova le izy fa tsika ny avantage-tsika par rapport aux Seychelles sy Maurice de tsika manan-karena be tsika manana ressource minière ressource be de be tsika na la Réunion arenge na jony zany ange tsy azo atao tsy alena la Réunion satria io le volcan le mitsoroko zao iny de lalina be de sarotra be tsy ino moa zany ny pêche la Réunion manaherina be fa tsika ny pêche tena feno trondro feno retraretra ny vokatra onda fafantatrareo tsy tena aminareo tsony hoe inona daholo ny arena Madagasikara fa manan-karena tsika fa le toe-tsaina mila ovana toe-tsaina mila ovana amin'ty tikely ty mangalatra ty corruption ty eo fantatra fa tsy na ina moa zany tsy nitondra soa anizaniza mihitsy le fangalarana sy le fanodikodina mbola mpanjakana nitondra inona aiza lalatina am'izao fa ratsaka any rehetrarehetra any de atory amin'ny hôtely isan'andro de inana amin'ny hôtely isan'andro de anatin'ny 5 taona tsy ho lany volany nangalarany lalatina hatram'izay na ery bomba na hividy trano tany en France na ery Augustin de Bananour waizy izy zao ery jereo ty Raoldine ny hôtely midorany olona ny trano midorany olona de waizy Raoldine am'izao fotoana zao ka raha nangalatra sy nono fitondrana ohatra ny ery tsy vahiny sy ery Somarmaka waizy am'izao ka tsy dikany tsony ty le mangalatry corruption sy minono vody mpitondro ty voaporofo zany fa tsy waiza na ty raha Vatomanga ty ara na vola amina firy miliara de aiza fitaka amin'ny tany izy zao ary za raha gaga hoe tsy napoiziko mihitsy hoe raha Vatomanga ino moa zany vonihetsika de tonga de tratra tsy napoiziko mihitsy izy matanjaka be tsy matahotra an'izany raha Vatomanga zany a Madagasikara mangorooro daholo olona rehetrrehetra Madagasikara matanjaka zany raha Vatomanga jet privé raha Vatomanga nanampy ny Carlos Ghosn le nitsoka tany amin'ny prison tany Japon de raha Vatomanga namoaka anazy tena hoe mafia international de jereo raha Vatomanga hoe nividy le trano tany Valois Leperre tany France de misy ny PNF frantsay port financier français de tena hoe tsy azo zogonjonona mihitsy zany fa tena mafy be zany fa tsy maintsy migaly raha Vatomanga inona korony eo fa raha Vatomanga afaka madidio amin'ny tamin'ny enquête ny port financier en France de olona matanjaka be à l'international zany sady consul en Côte d'Ivoire consul en Serbie de fa jereo de vonihetsika de ino izy taraiky eo ka ilazako hoe tsy dikany zareo ty mangalatra fonté de aiza nafarandreo mangalatra fondreo na raha valomanana top 10 tamin'ny Afrika tamin'ny fananana zany de mipitehany olona de vita tokony mba hieritreritra am'izay tsika hoe occasion zao tsy anaty zoga frantsay tsony occasion ko zao mba tsy nidiny zao politika tam'izay no nitondra fa tena olo-baovao de tokony miova am'izay ny toe-tsaina tsisy safa tsy ny toe-tsaina sura daholo